andro vitsivitsy lasa izay atrangiranyseho teny anivona sekoly tsy miankin'iray teto andrenivohitra ary niparitaka tato anaty tamazotra tserasera Facebook no nanaitra ny maro niren'ilay zaza vao 3 taona sy tapany monja kilasy karabola notsongony mpampianatra no nanao ny fanambarana ary naneo ny heviny maro moa no mpanao Facebook no ontsa sy namaly izany afatra izany nidinay fotony izahay nanantona nyren'ilay zaza miaraka amin'ilay zaza na ahafahana nijery ny zava-misy marina ny safidiny tsy iseho tare moa izy mianaka saingy nitondra fanazavana bebe kokoa mahakasika ny nanjony zanany niditra nianatra izy tamin'ny talata 7 dia nony izy manao cantine any an-trano dia ariva izy nalain'ny bebe any dia rehefa tonga tao an-trano izy any dia niteny tamin'ny bebe hoe rehefa isolo akanjo dia niteny hoe marary ny helikako fa azakasihana fa tsongony maîtresse dia gagabe ny bebe hoe fa ahoana izany dia ozy izy hoe tsy aseho fa aleo tonga maman sady nitomany izy dia rehefa tonga moa izany dia sady tsisy resaka tsisy ninina fa tena ankona ilay zaza tsy nahatenina nanazava akory hoe marary ana ohatr'izany fa tena hoe misofra be zany ilay zaza dia teo zany nanamby tamy sady nanazava moa ny mamako hoe misy marary hono ny helikany any fa tsongony maîtresse dia nampangina moa zany maray aman-dreny aloha zany dia nanambitamby sy nampangina ny zaza fa rehefa tony izy dia nresahana moramora izy dia niteny izy hoe mitsongony maîtresse Larissa akony fa naninona ho ianao nitsongony dia ozy izy hoe tsy naninona dia fa inona nataony maîtresse anao mipetraka ozy izy dia nitsongony maîtresse dia nalahelo any maman bozy izy dia nitomany dia inona nataony maîtresse anao avy eo tsy niteny izy ozy izy sady tsy nijery tsy nirarahana ny ampitso ny zavaniseho nakany an-tsekoly ary nangataka fanampanazavana tamin'ny italy an-tsekoly sy ny mpampianatra nahavandoza nyren'ilay zaza nanao fanadidina kely ihany koa raha matoreniny nantany ireo ray aman-dreny sasany nananjanaka mianatra eo anivon'ny sekoly miaraka amin'ilay zazavavy kely voatsongo fa nanontaniana ny direction zany dia hoe ny zaza tsy maintsy beazina ny zaza tsy maintsy intsy dia izay moa zany nangataka fionana tamin'iray ny mpampianatra hoe ahoana no hoe any fanazavany an'ilay zavatra nitranga zany rehefa tonga ny mpampianatra dia nanaiky izy hoe nitsongoko ilay zaza satria nanao devoir zahay nanoratra AS2 dia izy rendremana dia tsy nahavita mihitsy nefa ny namany hafa efa nahavita daholo dia choqué be akony tamin'izay dia voatena tsy maintsy nanongo anazy fa tsy naposiko hoe ohatran'izao ny tanan'ilay zaza naratra le mangana le sady vofy mbola nisy tablier teny ivelany lava tanana mbola nisy t-shirt mbola natevina dia nefa ny tena sady naratra ny vofy ny tanan'ilay zaza dia teo moa zany izay ray aman-dreny nangataka fanazavana hoe tsy rariny izany satria fampianarana ny aty fa tsy hoe akory hoe fidresena ohatran'izany sady amin'izay ilay izy zaza ary tsy betizy hoe betizy be fa zaza kely no rendremana natory en plus dia ny alatsiny mory zareo sady ny alatsiny tsisy décision mesure hoe inona ndraisana izay ray aman-dreny nangataka hoe mba ataovy classe parallèle narany ny zanakay raha ohatra ka fa tena efa namijereva ary namijery maîtresse reny izy efa mangano hoany efa miondrika misofra fotsiny dia ozy izy ny direction hoe tsy afaka manova ny nazo classe parallèle izahay fa pédagogie iray ihany fa mijanona ao amin'ilay maîtresse izy ahitana ny ezaka ihany koa ataony maîtresse izahay nefany tsy mety aminay izay satria tsy vao izay io maîtresse io no nahazo remarque satria maromaro ny ray aman-dreny tafiresaka taminay nanana olana ihany koa fa zany hoe tsy naratra ny zaza fa taraina ka noho izany zany izay tsy nety taminay izay dia rehefa nitenenana izay moa zany ny direction dia hoe soit zany izay miala soit zany izay
manaiky an'izay dia ny soanay moa zany a ny ala tsy maintsy nandray fiapetra ny ray aman-dreny noho ny zava-nisy ankoatra ny nifindran'ny sekoly nentina nanatona ireny manam-pahaizana manokana na psikology ireny ihany koa ilay zaza nefa nitady fianarana hafa même vogarderie fotsiny ny tsofohan'le zaza dia efa tonga dia manao crise be le zaza hoe non tsy non ozy izy méchant tsy traumatisé be le zaza zany tsy afaka sarotra zany ny traumatisme noho ny eritreritra nahazo anazy sarotra zany ny réparation an'le izy ary voatery nanao consultation zahay dia tsy maintsy miconsulter assistena psychologue alohany izy anaovana réintroduction indray mba ahafahany manana fatokisana amin'ny mpampianatra anazy amin'ny sekoly vaovao eo sy mba ahafahany mianatra ho tian'le fianarana indray ny remarque azo ny zaza dia enfant sérieuse et calme ary mijustifie an'izany izy rehefa amin'ny fiainany andavanandro izy mifandray dia zaza mora mandray dia mora mipo be izy tsy zaza manao hoe des bêtises hoe na mikapoka zany ary non calme izy dia tsy terne ny zaza tsy maintsy anarina dia aintsy araky ny tokony ho izy ary zavatra hoe fantsapanao hoe mendrika anazy ny atao anazy misy fotoana izy manao bêtise dia be de maman voakapoka ohatra ny tanana fa manao bêtise ohatran'izay ary atoro anazy resahana ampahafantarana anazy hoe izao ny bêtisenao dia tsy azo atao tsony zao fa izao ny tokony ho ataonao ohatr'izay le izy maro dia maro tokoa ny voka-dratsy ateraky ny tahotra izay manomboka amin'ny fikasihan-tana nataon'ny mpampianatra ny zaza any an-tsekoly eo ny tsy fahazotoana ilay zaza andeha hianatra intsony na abandon scolaire tsy mivelatra ihany koa izy ara-tsaina satria matahotra ny voakapoka sy betelava tsisy fivoarana eo amin'ny fianarana satria lasa mitoka-monina ilay zaza santionany ihany ireo fa mbola maro ny voka-dratsy miatra amin'ny ankizy hiarany herisetra ny an-tsekoly izay marina fa tsy kapoka ihany fa miseho amina endrika maro samihafa ihany koa ny zavatra andrasanay dia tsotra matoa zany zao zavatra zao natao voalohany indrindra alohany dia mba ho fampahafantarana ny mpanabe rehetra hoe tokony ho hainy mandanjalanja ny fampianarana ataony ary tokony ho hainy koa no mampita ny fahalalana araky ny tokony ho izy any amin'ny mpianatra tsirairay ny zavatra ny tanjonay zany dia ny zavatra mba angatanay zany ny andraisana surtout an-tanana le psychologie le traumatisme le zanakay zany lasa tena lasa matahotra na ny fianarana lasa hoe ohatrany hoe tsy mankamamby amin'ny fianarana tsony anefany tokony zany ary ny tena zavatra tokony ilain'ny zaza tokony hoe aliana anazy zany satria manao découverte foana ny zaza fianarana foana ny anazy dia zay zany hoe fanampiana amin'izay ny zavatra angatanay man'ny ray aman-dreny sendra mety misy tranga mitovy aminay dia manentana anareo zahay sahy mijoro fa misy ny sampana maro ao amin'ny fanabeazam-pirenena ministère fanabeazam-pirenena misahana an'izany anisan'izany ny ONEP izay tsy niraviravin-tanana taminay fa tena nanampy tokoa na arak'efitra io na ny fidinanay fotony eny fa nanohan'ny fampianarana indrainy zazarany tonga naneo fitarainana tena anivon'ny ONEP na ny office nationaly natokana ho andro sekoly tsy miankina ny ireny ilay zaza ohatra izay mahoraka be any amin'ny atao hoe réseaux sociaux any teto Antananarivo izy ity noseho dia ilay maîtresse zany nanongo an'ilay zazakely zay zazakely vao 3 taona mahery monja classe maternelle izy io dia manongo anazy va misy t-shirt misy blouse na tablier le zazakely dia mbola mioffre ny hodiny maratra mivoakara ilazagna fa tena mafy dia mafy nanaovan'ilay maîtresse azy izay zavatra zay ny maniraka anay tsy maintsy mandray andraikitra tsy maintsy midinay foto ary indrindra
tsy maintsy hanasazy ny tompona ndraikitra nanao an'io. Ny mampalahelo indrindra amin'io ka io dia ilay zaza tratra ny atao hoe traumatisme. Misy certificat médical moa ny ny fitsarana ny mpitsabo ato ray aman-dreniny moa ny karakaran'izay dia mandat tanteraka tsy verina hianatra intsony le zazakely, ary indrindrandrindra vao manonona ny anaran'le maîtresse fotsiny dia tena misento mitolefika ilay zazakely. Izay no atao hoe traumatisme tratran'izay. Dia hankaiza le zazakely amin'izao antenantenany taom-pianarana zao, voatery tsy maintsy safidy sekoly hafa ve sa haninona dia izay zavatra zay no anaovanay fanentanana, fa dia voararany lalàna tanteraka ny herisetra atao amin'ny zazakely, dia apetraka ary araky ny lalàna misy ihany koa na ny atao hoe loi d'orientation momba ny système de l'éducation eto Madagasikara. Ny mpiantsehatra amin'ny resaka fampianarana rehetrarehetra dia manana didy amin'ny fanatanterahana ny asany amin'ny fanajana sy fampanajana ny zo fototra ananany mpianatra. Izay zavatra zay no tokony hanatanterahana tanteraka ny asantsika ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka. Ekeny be dia be ny mpampianatra no na ny talentsekoly no mitaraina atao ahoana re ny fomba hitaizana sy anasaziana ny zaza atao akory moa, fa io ny lalàna misy. Dia anjaranay no mampahafantatra fa misy ambarany tonga lalàna telo be zao ankoatry ny ato aminay izay apetraka fa ny anay dia ny atao hoe sanction administrative, fanasaziana araky ny mahafanjakana ihany no azonay atao, fa ny fitsarana mbola misy sehatra hafa ihany koa, ary mbola misy ihany koa ny ONG isan-karazany ohatra hoe ny UNICEF reny mbola miany zony ankizy daholy, dia mbola afaka nitarainany ihany koa ny ray aman-dreny. Izay zavatra zay no ametrahanay fanentanana ho an'ireo ray aman-dreny matahotra ny manatona isan-karazany amin'ireny sehatra ireny fa misokatra ny varavarana ohatra ny ato amin'ny ONEP. Olana mipetraka nefa vitsy ny ray aman-dreny no mahasamy taraina raha misy ny trangana herisetra mianjada amin'ny zanany any anivon'ny sekoly. Raha ny tarehimarika azy teo anivon'ny ONEP tranga ray isan-kerinandro no miseho, vitsy nefa no mahasamy tory ireny. Mahatsapa izahay fa mbola be dia be ny ohatra eo amin'ny toeran'ny mpampianarana sekoly tsy miankina momba ny atao hoe maltraitance na ny fikasian-tanana na ny fikapohana zaza isan-karazana. Izay zavatra zay no maniraka anay andray andraikitra hanazava hanao fanentanana ho amintsika tokony andraikitra sekoly, indrindrandrindra ny mpampianatra mikirakira nireny zaza mpianatra ireny, fa dia voararany lalàna izay zavatra zay. Tsy indrina tsara fa misy ny loi numéro 2007-023 tamin'ny 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants ny manefy an'izay zavatra zay. Ny tsy indrina tsara ao anatin'izay ao amin'ny article 67 na ahoana ny endriny na ara-tsaina na ara-batana ny herisetra dia voararany lalàna. Eo ihany koa ny eo amin'ny sehatra momba ny lalàna amin'ny sekoly tsy miankina dia afaka manasazy tanteraka ny ONEP amin'ny alalan'ireo fahefana omeny lalàna azy. Misy karazany vitsivitsy ny fanasaziana tsara ho fantatry ny rehetrarehetra. Misy ny atao hoe fampitandremana fotsiny aloha na ny avertissement, misy ny atao hoe retrait provisoire ou définitif, ny autorisation d'enseigner, fisintomana n'ilay fahazahoan-dalana hampianatra izay efa manakaiky tanteraka ny fandroahana, satria ny olona mampianatra amin'ny sekoly tsy miankina dia tsy maintsy manana ny fahazahoan-dalana hampianatra, ary indrindrandrindra manome anay zo ihany koa ny lalàna misy, fa azo atao ny mandroaka an'ilay mpampianatra na ilay talentsekoly aza amin'ny le toeram-pampianarana arakaraky ny vesatry ny ilay fahadisoana misy. Izay zavatra zay ny anaovanay fanentanana. Dia mbola misy ihany koa eo amin'ny lalàna famaizana na ny code pénal, anjaran'ny ray aman-dreny moa iny arakaraky ny fahitany ny vesatry ny hadisoan'ilay ray aman-dreny dia malalaka izy hitory any amin'ny fitsarana. Fa nisy moa ohatra nalaza be taona vitsivitsy lasa izay nisy hatramin'ny famonjana na ny emprisonnement an'ilay mpampianatra noho ny fikapohana an'ilay mpianatra. Voaresaka matetika fa miaingana tokantrano ny fanabeazana ny ankizy, manana ny andraikiny ao anatin'izany ihany koa ny fiarahamonina ary indrindra ny mpanabe. Nanatona sekoly tsy miankina iray izahay mahakasika ny fomba fanabeazan'izy ireo ny ankizy vao manomboka miditra an-tsekoly.
amin'ny fanomboan'ny taom-pianarana mihitsy ka aloha dia efa misy le fivorian'ny ray aman-dreny iny hoe tsy maintsy miara-miasa ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra mba hahafahana amin'ny fiain'ilay ankizy mba hialana amin'ilay olana iny antenatenany hoe ny matetika mantsy mahatonga amin'ny mpampianatra amin'ny be dia le ankizy tsy hoe vao manao fahatsoana izy dia bety fa efa tena hoe manakorotana izy ao anaty salle de classe nefa tsy mahay dia manjary amin'iny le mpampianatra no mahakasitanana anazy. Dia eto anivonay ka aloha tsy dia mikasitanana fa misy fomba zany hoe raha ohatra izy manakorotana dia somary avoakana kely any ivelany izy ka aloha mamonjy any amin'ny salle d'étude dia izy reriny ao dia milamina rery ao izy izay vao averina any am-pianarana. Dia le na fitenenana aza moa dia efa tsy mety amin'ilay ankizy nefa tsy maintsy tenenina ny ankizy tsy mandeha mihitsy fampianarana raha tsy misy fibedesana ilay ankizy amin'ny mahazazakely anazy. Amin'ny mahazaza anazy dia manao zavatra tsy misy izay toetra izay ny zaza hoe te hikorotana dia iny zany mila fehezina. Ny ankizy mankany amin'ny salle d'étude ny anay ka efa tena hoe tsy azo fehezina intsony dia amin'ny fisoratana anarana moa dia efa raisina daholo numéro téléphone ny ray aman-dreny mandeha dia eo amin'izay zay miantso ny ray aman-dreny hoe mila mandalo aty am-pianarana nareo mihaona amin'ny tompon'andraikitra sy ny mpampianatra dia miaraka amin'ilay ankizy. Izay zany ny anay. Tsy mijanona eo amin'ny herisetra misy eny anivon'ny sekoly ihany koa ny fitarainana azy atao eny anivon'ny ONEP. Misy ny lalàna tokony arahan'ireny sekoly ireny ary misy ihany koa ny sazy mifandraika amin'ny fandekan-dalàna ataony. Tanjona iraisina ny hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny idirana ny ankizy an-tsekoly ka tsy maintsy hijerena ny lafiny rehetra mifandraika amin'izay. Be dia be ny azo hitarainana ny matetika indrindra moa le fomba fiodinan'le sekoly manoloana ny fiarahamonina dia indrindrandrindra ihany koa ny zavatra matetika ary ny iny ny tena sarotra indraindray iara-miasa amin'ny fitsarana ny eo amin'ny resaka fampanofana na contrat de bail indraindray miady ny mpampanofa sy ny mpanofa dia ireny no matetika olana dia eo ihany koa ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa mitalian'ny sekoly na ny tompon'ny sekoly sy ny mpampianatra ao eo amin'ny lafiny contrat de travail misy miditra amin'izay ny zareo any amin'ny inspection de travail fa ny aty aloha ny fantatry ny le sekoly tsy miankina matetika voalohany dia eo ihany koa ino matetika hita ny fitarainan'ny ray aman-dreny amin'ny resaka fakana vola amin'ny sekoly amin'ny ray aman-dreny mpianatra mampianajanaka amin'ny sekoly tsy miankina. Zany hoe antenantena ny taom-pianarana mampiakatra saram-pianarana tampoka izy na mitaky vola hafa tampoka zay tsy fantatra taty ampiandohan'ny taom-pianarana igny matetika zay nefa manao fanentanana ampahafantaro mialoha hoe izao daholo no atao amin'tya izao ny vola aloha fa tsy aty amin'ny mois de février mois de mars aty anao mihitsy mandoha an'izao nareo fa zao ny fandaminana dia izay ny matetika hitaraina ny ray aman-dreny ihany. Ny sekoly azo ampiarana koa ny amin'ny sekoly ny fandrarana n'ilay talentssekoly na ny ilay mpampianatra hiala amin'ny asany ny fisintomana ny fahazoan-dalana isokatra na ny retrait d'autorisation d'ouverture ary na ihany koa fandrarana tanteraka ny hisokafan'ilay sekoly na ny fermeture fanakatonana mihitsy. Ireo zany no sazy azo atao amin'ilay sekoly indrindrandrindra ihany koa tadidio fa misy vola avy amin'ny fanjakana omena nyreny sekoly reny indraindray misy ny atao hoe subvention ho an'ny enseignant ao zay raha hita fa nanao heloka izy tonga dia tsy omena tsony. Misy ny atao hoe allègement des charges des parents raha ho an'ireny sekoly osaosa reny misy vola fanampiana avy amin'ny fanjakana omena an'izy ireny raha hita fa tena latsaka ambany be ny école no fanampiana anazy amin'ny fandoavana ny charge isan-karazany na ny karaman'ny mpampianatra dia tsy omena anazy raha misy an'izay fahadisoana. Na inona zava-mitranga na inona ny zava-miseho dia zon'ny ankizy no any an-tsekoly dia ny mianatra manoratra sy mamaky teny mara nefa ny ray aman-dreny no tsy afaka mandefa ny ankizy mianatra eny anivon'ny sekoly no ny fahantrana. Zon'ny ankizy ihany koa ny maneho hevitra toy ny miteny any am-pianarana ao an-trano any amin'ny fikambanana isan-karazany eny na fady any amin'ny fitsarana mahakasika azy aza. Zon'ny ankizy ihany koa ny arovana amin'ny herisetra tsy hoe kely izy dia afaka atao lehibe azy daholo izay tiana atao aminy.
ny tokony izy dia tokony arovana ny ankizy amin'ny karazana herisetra rehetra ao anatin'izany ny fanaovana tsinotsinona ny ankizy tsy misy mahazo manao ratsy amin'ny ankizy na fianakaviany na ny namany